ahoana ny alalanao an'Andriamanitra. Dia andiny tsoratra masina 4 nomeko anareo. Mazava kokoa izy ao anaty boky petraka tsara. Fa azavaiko aty amin'ny foko rehetra satria zavatra niainako. Iainako ary mbola iainako ty. Salamo voalohany andiny fahatelo. Andiny voalohany mihitsy aloha izy sy faharoa sy fahatelo fa elantsika leo anelanela mba tsy alavabe mifanazavana. Salamo voalohany. Sambatra ny olona izay ny lalàny Jehovah ny sitrany. Ny lalàna no sainy andro aman'alina. Teraka fahasambarana io fahalalana an'Andriamanitra io. Dia ahoana amin'izay ny fomba lalàna azy. Tahaka ny hazo amboleny ao amoron'ny rano velona izy. Izay mamoa amin'ny fotoanany ary ny raviny koa tsy malazo. Ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Ty le izy. Ty le vokatra. Ataony lavorary avokoa ny asany rehetra. Tsy malazo ny raviny ary mamoa amin'ny fotoanany izy. Fa ahoana no atonga anazy mitondra vokatra. Ny atonga anazy mitondra vokatra dia tsotra. Tahaka ny hazo amboleny eo amoron'ny rano velona. Inona ny ataon'ny hazo mahatonga anazy mamokatra? Rehefa amboleny eo amoron'ny rano velona izy, tsisy ataony afa-tsy mitroka an'ilay rano avy any amin'ny fakany. Mitroka an'ilay rano avy any amin'ny fakany. Izay ihany ny ataony. Dia raha ohatra ho azo io ka manga, dia misy manga avoaka eo rehefa novambra sy desambra. Raha ohatra ho mahazo io ka letsia, dia misy letsia voaka eo rehefa desambra sy janvier. Raha ohatra ho azo io ka paoma, dia misy paoma mivoaka eo rehefa. Mamoa amin'ny fotoanany fa ny raviny koa tsy malazo. Zay le sary. Ny sary dia hoe azo amboleny eo amoron'ny rano velona. Fa ny dikan'io dia tsotra. Raha te hitondra vokatra ianao amin'ny fahalalana an'Andriamanitra dia ny lalàny Jehovah no ankasitrao. Ny lalàny saintsaininao andro aman'alina. Ny andro aman'alina ianao dia misaintsaina ny tenin'Andriamanitra io foana. Dia mivoaka ho azy ny vokatra. Dia maitso ho azy ny ravina. Sady misy voniny. Dia lasa tanteraka ao avokoa ny asanao rehetra. Lavorary avokoa. Dia amin'ny fahasambarana ny anaovanao an'izao fa tsy amin'ny alalan'ny ezaka foana hoe ataoko tsaratsara kokoa io rapitso. Nefa rapitso anao mbola lavo ihany. Afaka pitsona ianao tsaratsara nefa ianao mbola lavo. Tsisy fahasambarana mihitsy ny fiaina kristianina anao fa fanamelohan-tena sy zesta foana no anatinao rehefa mba mahavita dia anontanianao ny olona hoe afiry ny olona fa natao convertissella. Impiry alany efa fadianina. Satria ianao nanoka dia mizesta mirehare ohatr'izany. Fa rehefa vokatra le izy dia izy ianao hoe aleloia tompo iny fanamoa